Tantara no soratan'ny Mandry Aniainy, Olalaoviny Miora, Tomoina Caroline, Sylvia, Taina Nantenaina ary Naly. nandray feo Bienvenue. Nanaty Tosa, Safy Tainjanahary. Narovana miarena amin'izay ianao efa sotara eo anie. eny rery mama, Dia miomana malaky fa zaho ndotra ny sakafonao aloha. vetivety rea, aleo any amin'ny dosy aloha dia makao aminao an-dakozia avy eo. Eny ekia, dia ifandrinantsika mianakio aleo fa zaho mandamina azy rehefa avy eo. So ianao variana mbola andamina an'io indray dia vao maika tara. Eny rery mama, Vita ve? ie, sakafo sisa dia lasa. Ai, tia varinao ary dia mazotoa. Ary nga mama tsy mihinana ka. Tsy ambintsony fa efa kely anie sisa le ambonandro tsahanao maliny. Dia aleo zany tia zaraina fa mama kosa ve dia tsy hihinana e. Hoano rehefa ndriany andeha hianatra e. So dia noana any ka. Zaho rehefa mandeha manasa lamba any mba mety ahita kely any raha angataka mety kafe any amin'ireo anasako lamba. Tsiry mama, aleo tia fampizarana ihany fa ahoana koa ny jereko anao fotsiny amin'izao io. Aleo samy mihinana kely na dia mba hoe efa mahazo any amin'ny olona any ary ianao dia vao maika tsarako. Ndry koa ka. Eo ary asio kely fotsiny ty e. Zay mihitsy. Zay kely misy ry mama ny fampizarana fa ianao aza mbola andeha hanasa lamban'olona be dia be aniko. Eny anaka. Mba tara ary vola faingana ianao a. vetivety rehefa efa ho vita. Tena efa ela ihany izay ianao efa ho vita izany fa hatramin'izao ve raha matoty. Aza bekizitony eo koa ianao ka, efa hitany olona fa miomana. Miomana fa adiny 100 hoe efa ela raha matoty a. Ianao koa. Tsy efa trop loatra ve? Fa na misy monde ara ve ho ela be ohatran'ny fiomananao? Le rangahy tiako. Avela keo ianao ka. Dia mandehana taksi mandeha any amin'izay alehanao any. Mba marina ka. Fa ianao ve rangahy ty maninona? Fiara tsara be anao io taksi no ataonao hitondrana. Tena tara ary vola fa mba. Fa oviana indray koa moa dokotera Hervé mba matahotra tara e. Midika fahatahorana anga zany e. Fotoana efa tokony mba azoko volana ampiasana any raha matoty laniko iandrasana anao eto fotsiny a. Aza mba mampime fa hampafiry ny vola azonao indray mipoaka izay botsibotsy kely tamin'ny firy minitra e. Sa efa nisy adiny firy anga ianao ny andry anaty eo? Le raha matoty mihitsy ny tena talaka. Tsy efa tamin'ny enina sasany tsika avy ny sakafo moa ianao ny teo ambodin'ny fitaratra io. Dia mba jereo kely le rio hoe amin'ny firy zao. Amin'ny firy zao? Amin'ny valo latsakafe fa no hitako. Dia mbola tsy rototra akory ianao miteny an'izany. Efa vita e, ndao amin'izay. Tondrangà tena manahirana mihitsy ka. Raha tsy vadika ianao angamba efa nahazo ny tena. Dia lozo memenina amiko ihany fa efa hoe ndao a. Zay ry mama fa andeha. Mazo tondry fa zaho koa andamindamina kely aloha dia andeha rehefa avy eo. Mazo tokoa mama. Kay! Fa misy inona retsy a? Fanina be tampoka dia mama mitady ho sepitra be indray a. Andriamanitra, dia sanatria ve ka hetsika indray ilay aretinao e? Aloha mipetra mihitsy aloha ndry avy eto. Tsisy an'ilay fanafody fihinako rehefa sendra sepitra tampoka ohatran'izao tsony angahory mama. Ka efa lany azy iny moa tsy efa tsy mividy tsony mihitsy fa efa ela eo aretinao sepitsepitra iny tsy nihetsika tsoniko. Zaho koa ny hevitra hoe efa mba tena afaka tanteraka le izy. Mba koa
pakopako kely aloha mama. Tena oatra mitady tsy ho azoko ny aiko. Andraso kely ary aloha ako hijery zavatra hikopahana anao vetivety. Ty eto misy. Ao are, ao kopahako ianao. Tena aleo ndry mijanona tsy mandeha mianatra aloha androany ka. Rehefa mahazo vola avy any am-panasandamba dia mividy an'iny fanafotindrintsika fa so ahitany-doza eto. Mama, sy apitrape a. Ao ary aloha fa ovaiko hitanatana daholo reto varavarana sy varavarankely reto mba hisian'ny rivotra miditra e. Dia ahoana izany nanaovana andry ity e? Ny vola ato tena mbola tsisy fa vao andeha hanasa lamba ary a. Dia ho avela korereto ve izany ianao e? Mba mehoany azafady le nikopahan mama teo. Tsy akia, ty ary. Aleo hijanona ato fotsiny aloha fa mino fa mety mba hijanona ihany io. Mandany ary mama aloha mandeha. Lasa ary aloha vetivety a. Dokotera, manoana ianao? Salama Lesya. Ary viety amin'ny broko aloha lahy. Avidy mipetraha. Misaotra anao? Dia nanahoana le resaka le professeur niresaka tamin'lahy teo. Tena miala tsiny aloha fa tena taraiky ano le raha matovadiko iny dia tsy maintsy alahy aloha no nasaiko niresaka tamin'ny taty fa vidiana lafo mantsy ny an'iny professeur iny ny fotoana. Raha tsy tafa resaka taminy teo dia tsy nahazo azy indray raha tsy ela mihitsy. Anga moa dia niresaka inona be izy fa nanamafy ny zavatra efa mifanarahana ireo fotsiny saingy mila atao ara-potoana fotsiny eo ny rehefa nanafatra izy hoe mila entana. Tsara. Raikitra iny izany tia. Vao maika hiditra be ny vola. Dia nabaty be mihitsy aloha raha iny fahitako azy iny. Aminy indray tsika nivarotra manomboka eto. Fa mbola avy 3 enina efa vidina tao fa fivarotantsika hatramin'izay ny aniny ny vidianany azy. Eno fa mba tena sa tamin'ny prix nolazainao kosa aloha izy. Ny andreny an'ely ty fa vazaha direkta no mandray azy azony. Efa miditra be ny andreny ny vola dia izay tsy atapaka izany no ataony. Rehefa mahita afaka iarahany miasa ohatran'izao fanarana ataoko izao izy dia efa milamina. Fa nahita kosa aloha nareo nahita azy ka. Izay azona vola be malaky foana le tsy niketrehana. Izay aloha dia marina. Fa mandehana amin'izay aloha lahy mamonjy ny asa lafa sao dia misy mitady. Ay, izay izany fa mahazo toana dokotera. Ialako, dia azadio lera riva. Mbola misy livraison farany any amin'ilay fanaterana iny fa efa lasa vola mantsy ny zareo. Voaray dokotera. Manahoana ary izay ry Andriamanitra ilay zanako aho hoe ny vola azoko tamin'ny sasalambako ty aza mbola tsy ampividianana an'ilay fanafody iny akory. Kay! Fa le raha matoty ve tsy mijery? Oay, tena azafady madama. Tena azafady indrindra fa... Fa atao inona ny anareo maso e? Atao haingo-tare fotsiny nga io? Tena miala tsiny re. Tena ny asa saina be ady variana. Inona ny rarahiko an'izay fiasan-tsainao any? Raha nandoto ateo aloha. Fa tsy maninona marina ve ianao e? Tsy voatona mafy ve? Ba e, efa mandono to vao mody be fihetsiketsehana eo. Maninona raha sikafana tsara vao maso be io? Mbola mamerina ny fialatsiny re madama. Tena azafady indrindra re. Lasa amin'izay mandeha any fa mampivotorona fotsiny tony. Ny olona efa sady maika mbola misy an'itony manelingelina ihany. Mba tsy nandeha fiara teo aza fa raha ianao sy ny fiarako mifandona teo marina raha tsy navelako faty teo fa tsisy saina tsy. Vavan'izay olona kory izany ka. Lasa hoa fa inona ny ananany eo alohako ao? Na mikisana andehanako fa midongiziny eo fa rarahiko inona koa moa? Azafady madama. Tena azafady re. Manirikiry. Raha tsy maika teo raha tsy mbola nataoko nahita teo. Miasa saina, miasa saina. Toetran'izay olona re izany ka. Izany raha manitsy ny rarahin'ny fialatsiny nataoko tamin'ny mihitsy fa ny vavany ihany ny asesesiny. Nefa dia tsy fananiko akory any. Ary aleo andeha ody malaky ka. Narovana koa mbola tsy nahoana mahazo azy ao an-trano. Inona moa izany no tokony ataoko e? Aleo
tonga dia hoentina ty vary fa efa tena atoandro zao andro zao. Dia avy eo tonga dia mba mahandro sakafo fa tsy mivezivezy be intsony. Zao ve tsy efa ho amin'ny rora tola akandro? No kosa ilay zanako nefa sady marary. Mba hata eo iny zanako iny Andriamanitra. Fa le raha matoty zany efa trany an-trano atry ny maraina taraiky be nanao zay nahatarana nandrasana. Dia zao indray mifanao fotoana aminao aty ampisakafoanana mbola taraiky koa ianao. Anomboka indray koa Herveka. Ka ianao masosotra e. Zao rehetra zao ve dia mahatara daholo. Rehefa inona zany ianao vao vita aloha sy tonga aloha. Efa ho atsasakadiny ny andry anao teto fotsiny e. So heverinao fa olona tsisy atao ary vidim-bola ane raha matoty ina ny 2 minitra azy. Ny anao tsy hainao akory izay nahataraiky an'ilay olona tany fa tonga dia faly memenina foana. Ka inona indray arony ny nahataranao tany e? Ka mbola nisy raha matonandonana nirikiry izay dia mbola mifamaly taminy aho e. Fa tsy maintsy mifamaly taminy ianao. Ohatray? Fa tsy rarahiana akory izany hoe voadonany za. Miraraka. Voadonany ane ho aza e, voadonany. Aza ohatrany zazakely ry vola fa makamoka. Za indray lazainao fa ohatrany zazakely. Ary tsy ilaiko mitabataba be ianao fa jereo tsara raha tsy aty amintsika daholo ny mason'ny olona. So dia heverinao fa any an-trano ary tsika fa aty anaty restaurant indray ianao io e. Rarahiko iny. Ianao matezitrako. Le olona nandonana rehefa nanirikiri anahy fatratra mbola ampianao ihany. Fa za maninona anao e. Miteny anao fotsiny aho hoe tsy maintsy mifamaly taminy anga ianao. Za efa hainao fa maika hamonjy asa. Zao asa zao foana. Tsy le raha matoty. Fa misy an'ireny vola ireharehanao hoe tsy rosy any anjehanao ny fatiny tamodinao reny angara tsy ny asako. Mibizina ko e. Moramora ianao efa hainao tsara izy zany ka mbola inona ihany. Ary ataovy le commande fa maika e. Fa tsy hainao ihany angano no nitarika fimemenona teo e. Sakafo efa tokony ho lany ohatr'izay. Dia ahoana? Efa ny zavatra rehetra? Efa lasa anaty fiaranao any daholo ka. Mandana amin'izay ara tery hoe. Ain'lahy ihany fa za tsy maintsy mijanona eto ihany aloha tsisy ny ahiahan'ireo dokotera namandreo. Iany ry dokotera? Alohan'ny dia vetivety ary. Tandremy tsara. Averiko ihany fa efa lasa volo ireny so amiherim-bola eto tsika sy alahy. Mahazo matoky ianao e. Ohatry ny efa natokisanao hatramin'izay ihany. Matoky alahany e. Saingy mitandrema foana ihany. Ary mandehana amin'izay so taraiky eo fa ny lalana ny koa mbola tsy haina misy embouteillage na ahoana. Iany ary lasa. Dia atsoa rehefa mialana lahy. Tonga dia mifanao fotoana ny ivelany any indray mantsika sy alahy. Fa tsy hoentina miverina aty intsony ny fiara iny. So anontany indray ny sasany hoe avy aiza lahy zany nitondra ny fiarako. Okey ary. Ary aza dimy lany miantso an'ilay olona. So varimbarina lahy. Fa efa niantso azy aloha zany ianao za andeha io sa amboly e. Efa niantso azy fa rehefa ny andalana indray lahy miantso azy miteny hoe efa andalana ka. Efa n'le telefona fampiasa. Tsy azo lahy atao mantsy ny tena mampiasa ny numéro an'lahy amin'ny ho asy io. Zay ny tonga dia nanomezako an'iny telefona efa nasiana puce iny ho an'le rehefa miasa ohatr'izao. Ohatray. Andraso marina fa itsy adinoko tsy amboly latabatra itsika ilay izy. Ary mandehana amin'izay e. Mino fa tsisy adino latsony fa efa manampatsivoko an'lahy daholo e. Mazava izay e. Efa natahotra mihitsy ilay no taminy atoandro iny Tena hoe tsy haiko tsony hoe inona nahazo andrita tao trano tato. Mba tsy tena ninona ihany miverimberina foana le izy le za tsy nisy fanafody izany fa mba tsy tena nitatra be tato. Tena tsy maintsy vidintsika le fanafody Mba tena nety taminao mantsy ny fanafody iny.
Ie, zay koa angamba na tonga le aretina efa mba nijanonjanona fa efa ho telo taona ny ery mama no nietsika farany le zasepitra be ohatran'ireny dia inandroany indray. Sahady rehefa mihetsika ohatr'ireny ka tsisy fanafody dia tena zava-doza be indray anie. Ka atao ahoana ary mora mbola tsisy azo hivitanana fanafody etỳ amintsika. Ok fa ezaka tsy maintsy hitady na dia ho ampitomboako aza ny lamban'olona ho sasana. Saoka hidiran'andro io ndry. Aza dia mamiza tena amin'izany ihany aloha ry mama na dia izany aza. Aleo angonina miadana arak'izay misy fotsiny fa aza ampitomboana ny sasalamba. Reraka be io ianao. Ka fahasalamanao anie. Raha misy mahazo andry eo aiza ny tany ho aleo. Efa tsy maninona aloha zaho mino fa tsy hetsika be tsony io aloha. Angaha ianao akory ny tsy an'io tampoka eo ka. Eny fa na zany aza. Za koa anie mba malahelo amin'ny mamy. Efa lehibe ihany ianao. Nefa dia mbola hipopopo amin'izao rehetra izao ve? Zanako anie ndririna rovany. Rariny raha noho ianao ny popopoko. Fa rehefa tafita ary mama dia ho valom-pabenanao ny ataoko loha laharana. Efa akabaka amin'ity. Dia rehefa afaka dia sady hijery asa atao no ny fianarako. Amin'izay afaka mamita ny nofinofiko dia mba afaka hisambatra miaraka amin'ny mama amin'izay. Eny ankiana rovana misaotra betsaka indrindra eny. Tena ohatra mitady ho hafahafa indray azany. Aleo miomana aingana dia mandeha mianatra fa so ampiasa saina amin'ny mamy eto indray raha hitany hoe mitady arareo ako. Narovana. Tena sura zany ndry fa afaka andeha hianatra. Tsisy atahorana ve? Tsy maninona ka tsy teny mihitsy ny aloha fa izy efa miasa saina amin'ilay fanafody mila fidiny io sao dia vao maika popopo azy fatratra. Aleo ho tadiaviny milamina vola hivitianany an'izany. Maheno avy ndry sa ahoana? Tovariana be fotsiny. Ahoana ozy mama? Ohatray. Fa makaiza ny saindry ity so dia mitady arary indray ary ianao io fa tsisy an'izany ry mama. Mba lasa kely fotsiny ny saiko hoe nanao lesona be dia be ary ve ny ankizy ihany izao sady tsy nianatra tamin'ny maly iny sa ahoana? Ay ve. Ary mba hoanao amin'izay ny sakafo dia mandehana fa so tareo. Sady efa vita homana mihitsy ny aka. Efa io misarona eo ambony latabatra io ny varindry. Za andeha amin'izay aloha sitrany mba mahavita lamba maromaro andro any. Sady ezaka tsy sody atandro mihitsy fa nenjika izay mba vitako any dia raha riva vao tonga eo dia tsy anajanona vary atoandro eo izany mama? Andro ihany andrahoana rehefa tonga atoandro ndry aleo za hihinana izay azoko hohanina any na dia hoe mofomofo fotsiny aza fa le vola hividiana le fanafodinao anie mila enjehana be. Zay raha ho hafa efa izany foana masaka ao an-tsain'i mama. Maika fa hiteny azy eto tsy vao maika angamba hanao fiveriny any tanteraka. Narovana. Tonga dia haningeny vary hariva koa raha sendra hoe tratra hariva be any mbola misy ambiny mantsy io raha ho andrireriny esorina amin'io ny atoandro. Zay fa any dia mitondra loaka. Eny ary. Izay indray tsika ary dada vao mba tafavoaka kely miaraka ohatr'izao Fa tsy vao malaingany niaraka taminao nanatrano tany amin'iny ka zao indray vao tafiaraka ahoana? Ianao koa le mba hoe fotoana manokana ho antsika sy ianao andehandehanana ohatr'izao re izany aza mahasosotra eo. Eny efa haiko anefa izay ilay tianao lazainy. Sady sambasamba ianao mba hoe andron-drepohanao ohatr'izao mba tsy nisy nataona na le. Mba mila manokana fotoana ho andry koa anie zany indray. Marina fa hoe miasa be foana na repo aza.
Eno ako mody rehefa tsisitsisy atao any vao mody hoe manokana fotoana ho andry raha ianao aza angamba misy miantso tampoka eo dia avelanao rereto indray za fa hoe vola zany. Ka vola miditra kosa ary ve aminao sakanany? Eny efa tiako ihany aloha lehilahy tena tia mitady vola be io e. Zao zany mba tsy orininina mihitsy. Ka atao inona kosa ary moa ny vola azoko raha tsy adanantsika roa e. Ny trano efa misy, ny fiara efa nanana, inona moa mahorantsika ka tokony hoe hiefindry, ha? Sambatra mihitsy anie za dady na somary bebe kizitina foana izay azy indrindray. Ainao ihany rehefa reraky ny asa izay koko. Na le rehefa hoe hamonjy lera dia ainao ihany fa tsy voako le taraiky e. Zay no mahatonga lasa kizitina ohatran'izany. Efa haiko rea. Sady ianao koa rehefa tonga ny fotoana ohatran'ireny vao mainka miantsy anao an'izay akizitina na foana. Ny valiteninao. Ka raha tsy ianao rery kosa misy vavako. Zay mihitsy aneo le tsy avozako andrity e. Mba vonjeo dokotera, marara zanako e. Mbola tsy mahatsary tena foana izy hatramin'ny soneva efa torana efa ela. Mbola tany am-panasan-dambany dokotera nefa natsony tany am-pianarana fa torana tsy nahatsary tena tany izy rehefa sepitra be foana e. Dia io hatramin'izao mbola tsy mahatsary io ihany. Vonjeo re dokotera, mba vonjeo re zanako e. Madama. Vonjeo re dokotera, mba vonjeo re. Madama, miandry kely vetivety aloha anao fa le dokotera tokony handray ny zanako mihitsy mivona mpanatsoana any amin'ny Braony any. Ka le zanako ane. Iny izy ka, iny izy. Ahoana? Fa inona le tianao ato a? Hito ve ny marary? Ino dokotera? Dokotera, mba vonjeo re zanako e. Raza tsy maintsy miditra bloka io. Aretin'ny taovam-pisefony io raha ireto fizahana efa vitany reto ry miaro. Tena izay mihitsy. Efa nahazo azy hatramin'ny fahakely efa miverina indray. Fa efa nisy fotoana zany nijanona. Sady tsy nivakiana lokotsy ny tany. Ka efa teo amin'ny 3 taona teo zao ny tsara an'le izy. Ay, fa mila operena faran'izay aingana io a. Mila miditra bloka io a. Dia ahoana zany dokotera? Hoentiko avy izany sa ahoana? Ka ahoana ny volanaovana an'izany madama? Ka hitanao dokotera, mbola tsy misy ninina mihitsy any aty amiko zao fa mba vonjeo re le zanako dokotera. Dia midadavy anao volako. Sa ho jerijerena fotsiny eto ny zanako ao? Andray, mba aza tao any sandry dokotera mba miangavy. Ao rehefa ho alohako ane volanao e. Fa mbola tsisy fotsiny re zao aty fa hitady ahy e. Mba vonjeo aloha dokotera fa so maty eo ihany io zanako miangavy re. Teo mandehana aloha zany nitady dia rehefa mahita ianao vonjena ny zanako ako. Asa tao azany dokotera. Arakaraka ianao ihany na monjena ny oaingana na tsy. Dokotera zanako a. Mandana mitady dia rehefa mahita tongava aty e. Dokotera. Dia tena tsy ho raisina mihitsy ve zany iny mararira iny e? Fa sasoa anga amilano atao ato ny olona tsy misy na dia ariary aza dia ho raisina. Na dia zangosa aza ve? Tsy mba misy azo ifampirarahana mihitsy anga hoe raisina izy dia ampireny vola. Ka izy ane ho raisina e. Ho raisina izy fa miankina amin'ireny hoe mahita vola ihany izy na tsy. Mba hafarafaratsiny le ty mba misy na dia ny atsasaky ny ilaina fotsiny aza. Rehefa mahita an'izay izy afaka manao fampirarahana amin'izay andoavana ny atsasany. Mana dokotera so tara loatra. Aina tokony voavonjy ange io e. Fa tsy aminoviana koa moa latino lasa be sentiment ohatran'ity. Fa fantatra ela angareo. Sa taraiky amin'ny sipakely tsy mahatsiaro teny io sady kosa ela. Tsy izany mihitsy. Ohatra mampalahelo aho fotsiny nahita an'le reniny teoko. Ay ve, asevo mitady vola faran'izay aingana le izy raha tiany la ho avy tsaingana koa ny zanany a. Ka tsy efa lasa koa ve moa izy teo e. Le zanany rery sisa ny ao amin'ny fandriana ao andala tsara ao. Ay, dia aza tao miba-andalana be ao fotsiny zany aloha fa tsy haiko na ho elany ireny ny vao tavaverinao na ahoana. Andraso ary aloha fa andeha ho any e. Dia izay marary afolo ty izy sura fa efa misy vola vao atsoina. Lany andro fotsiny amin'ny olona tsy manam-bola any andra indray. Ihany azoko. Dia rehefa tonga eo ny ren'ilay kalakely iny dia atsoy raha mitondra vola. Rehefa mitondra vola ao ihany ho izay fa lasa.
Azafady anie. Ay tonga ianao. Nanahoana nahita ihany ve? Mba miangavy re. Mba avintsy ny zanako. Roe tsary ariny aty amiko aty izao. Andraso aloha ro atsoko kely le dokotera lehibeko iny dia nareo ihany miresaka fa tsy haiko mantsy izany. Tena mba miangavy rehefa sao dia maninona eo ihany le zanako e. Efa tsy nahatsiaro tena efa elany io e. Dia mbola tsorarahinareo ihany koa ve fandraisana azy? Vetivety fotsiny madama. Tafaverina soma tsara ihany madama. Mba raiso amin'izay re le zanako dokotera. Ho raisitsika ny zanako ka. Fa mbola tsy ampy izany vola izany nefa. Misy taratasy tsy maintsy fenonao amin'ny haminonao ny vola. Tsy maninona fa ao fa fenoko re izany. Ay, ampidireo any amin'ny salle d'opération ty marary ty. Dia rehefa avy eo meo an'ilay taratasy io madama io. Eny dokotera. Aka fitaovana kely any amin'ny biraoko le tamy any. Rehefa feno ny soma tsara kosa le taratasy dia miverina any amin'ny salle d'opération ianao. Voaraiza dokotera. Vita le taratasy? Efa napetrako amin'ny biraonao. Ay. Ary angamba mbola tsy atomboka ihany izy ity e. Tsy aiza daholo koa ny ekipa. Nasaiko nindray marary hafa ry zareo. Fa nolazaiko hoe tsika sy alana anao an'ity. Dia nanaiko mora izany. Saika tsy nety ihany ka. Saingy ny lehibe any elitiany ny teny e. Somary betsaka koa izay marary tonga teto amin'ny hopitaly androany izay. Ve. Ka tsy aloha izany atomboka amin'izay. Sady za koa izany sisany nandraso anao. Andraso aloha fa za maika be lahy. Fa ahoana indray e? Ho amboaritsika io. Izany hoe ho avatsika sy ala vola ho atsika sy ala io. Azo lahy. Zay e. Andray kosa e. Dia ho faty ihany izany ianao ry tovovavy kely. Tsy afaka navitra anao amin'izany akory rehefa izay moa nitapaka ny dokotera dia tsy maintsy izay izany ny atao e. Ozy, fa iny ty mampianahana ny lafotsiny eo ry miaro tena efa mba mampalahelo kosa ngery dokotera le reniny ty hoe. Io indray le ty. Zay anie ny tenenako hoe sao dia mba taraiky amin'ity marary ty ary lahy. Sady izy tsy ratsy raha izao endriny izao Eny. Tsy haiko. Ohatrany tiany tovovavy marina sahady koa. Tia navitra azy saingy. Miaro ela be izany fa zao e. Ahoana dokotera? Araka ny efa fanarana hatramin'izay rehefa hoe ny asa dia tsy ilana sentiment, indrindra fa tia aferatsika ty. Tsotra no nahatonga nanapa-kevitra tamin'izany teo. I professeur efa nilaza fa mila ary izay ny fanombohan'ny fiara-miasa aminy. Reo koa nefa olona sahirana ka tsy atahorana hitorina hiahy zavatra hafa akory. Andriamanitro, mba afonjeo re iny zanako iny. Aizany tany alehako raha sanatry. Nefa matoky anao atompo. Mino afa mahalala amin'ny masoanay ianao. Mba manao ahoana ary izay aho e. Izay mbola tsy nisy dokotera mivoaka ihany nefa efa ela koa izay. Dokotera, nanahoana ilay zanako? Tsy tia anakivy anao fa tena ratsaratsy izy ao. Mba ataovy re izay mety dokotera. Eny e. Manao izay vitanay izay saingy alanenina ihany moa. Tsy andiso fanantenana anao mantsy raha sanatria ka. Andray, narovana asa mbola ilozana kineny mahonena mihitsy matanty. Sioka. Fantatro mantsy Mba ataovy re izay azonao atao dokotera. Tsy manana fatsiny ihany e. Ampifidy anao aty fanafody ty ireny tena nivoary kely fa ilaina maika be. Dia aiza indray re Andriamanitra ny ataoko vola hivitianana amin'ity e. Ty aloha misy mampalahelo loatra ianao. Misaotra betsaka Andraso fa hovidiako farak'izay hainga amin'ity. Haingany ianao. Ndre ty fipopopony ny hazakazaka nisy nefa ty raha matoa efa lehibe.
Ny zanany azy ato nefa raha mba hainy fa efa tsy namana tsony aza. Nisorona fotsiny sy ataova rehetra hita fa ahazoana vola tamin'ny ena kely sisa nanany. Tsy mba nisy ezaka mba hoe fanavotana ny ainy akory. Ny amoahana ny razana tonga teo ary amorgare fotsiny modina ny rahana azy hiala teto tsy ahitany ao anatiny so tonga dia hiditra ao izy raha ho tenenina hoe maty ny zanany. Ary aloha hiverina hiditra tsy amin'izay aloha so bediny dokotera eto ka. Ny entana koa mila avoaka faran'izay aingana tsy ho hitan'izay hakany io hoany amin'ny morga. Zay, milamina tsara daholo. Ay, efa milamina ka. Ary nga mbola tsy tonga le raha matoa iny. Mety milahatra be koa ngamba ao amin'ny farmasia ao. Vao maika koa mampety zavatra zany fa efa vitantsika tsara daholo ny zavatra rehetra zany vao tonga eo izy. Ary ndao amin'izay tsika mirahalahy voakato fa efa vita ny opération e. Tena mba nilahatra koa tao amin'ny farmasia tao ka. Zahay vera nga vao tafaverina. Amin'io le olona raha mba misy azo engaviana mihitsy mba hoe vonjena ho any aty efa ao amin'ny salle d'opération zanako. Samy manana ny maharary ny samy maika izao ihany hono. Engany mba tsy ho taraiky be ny lavana ny reto fanafody reto. Ary ny voky reny kosa ry dokotera ka. Aleo tonga dia anatonako eo fa mety efa vita ngamba. Sa ve miandry ny fanafody? Dokotera? Dokotera reto le fanafody. Tena miala tsiny fa tena be olona be tao amin'ny farmasia tao dia... Madama, tonia aloha ianao. Dia reny fanafody reny efa tsy ampiasaina intsony indray. Fa ahoana? Nanahoana ny zanako? Efa vita ihany zany? Efa nanao izay vitanay zay madama. Efa niezaka nanao izay farany vitanay sy niezaka rehetra nanavotana azy zay fa saingy tsy izay moa ny tompony ainy. Zany hoe... Mahireza madama. Mahireza fa efa zay no anjarany. Tsy kosa tsy maty zany ny zanako e. Narovana! Narovana! Madama. Narovana azy loza mama. Aiza ny zanako e. Aleo azy jery azy. Aleo ahoy jery azy. Andraso aloha fa efa tsy ohatrony izy ka. Fa nataonareo aiza koa ny zanako zany e. Efa lasa ria morgarizy fa misy taratasy andrasanao kely dia afaka makazy ihany ianao avy eo e. Tsy rariny izao e. Madama. Mba alina koa ianao vao tonga androany marina ny alina sy tia tsy fisasaka. Ka mbola niasaka i dada. Ka nga mo tsy niasa mihitsy ny elanao teo tamin'ny maraina fa nga heverinao hoe taiza indray ianao ny eritreretako anao ka sa... Tsika, tsy izany mihitsy. Ka ianao indray tia ny to mitady amperitreritra zavatra hafanako. Ka tsy izany anie le tiako lazaina aminao e. Fa inona? Sa nanapoaka feran-tany indray? Antsaisy. Azondry mihitsy. Zany very dada. Mikisakisana mihitsy ary aloha dia aleo zaho hipetraka eto akaikin'ny lahy eto e. Tsy tandrifana ny toromasondry tapaka tampoka tamin'ny fahatongavako teo aza tsisy olana amin'ny ritsony. Dia nahazo otrinona indray zany nareo ka? 50 millions. Dia ny 20 moa no mena ny miaro dia ny 30 no aty aminazy ao. Andray e, milay be kosa zany malala. Volana antsika ity zany miditra foana. Tsika indray milomano ambony ny vola mihitsy malala. Sady mpiara-miasa vaovao izay nandray ny entan'androany izay ka. Ary ny fahitako azy ho tsara mihitsy ny fiara-miasa. Tena aleo mihitsy aloha asitsika dombera kely zany rehetrarehetra zany ka. Ndao. Raha ny sitrapoko aza ho arahana hira mitatatata be mihitsy saingy ny andro aza moa efa alina ka so ampandipa misavy eo koa. Andrasy fa efa nitondra champagne mihitsy anie zato e. Herinandro
sahatsainy nandeha fenana n'ilay zanako. Malahelo mafy andrima marina rovana. Fa maninona ny teny lozana sahady. Eny sioka manainga fa sainy lahatra. Amin'ny maha olombelona kosa dia tsy maintsy malahelo anao ihany. Ohatro hoe ianao le mifanditra amiko raha vao tsy misakafo maraina fa tsy ampy antsika misy ato an-trano. Tsy manaiky raha tsy araha mihinana sy eo. Indrisy rehetra anao koa, indrisy. Manao ny dokotera? Salama Letsy. Dia ahoana? Mipetraha aloha e? Misaotra. Nafinahitra toy ny mahazatra ihany ny fiaraha-miasa. Mino aho fa afa-po tsara lahy tamin'iny fiarantsika farany iny. Eny afa-po ve moa tsy ho afa-po fa Sady lamina ihany koa iny fa tsy nieritreritra ninona koa le reniny ka. Efa miteny an'lahy koa anie za fa ny olona tsisy volona ny tena moramboariny e. fa tsy zany anie dokotera e. Fa zao any tena nahatonga kely ato aminao. Fa misy inona ry ty a? Tsy haiko fa roa andro ny sisa izay e. Lasa misy zavatra hafahafa izany foana ny ainako tany an-tranoko tany. Zavatra hafahafa inona ry ty? Ka manjary ohatra ny misy manalokaloka be izany ange. Dia ohatra ny maheno feon'olona maromaro mifanaretsaka izany. Ao an-trano mihitsy ny fahenoko an'ilay izy nefa ao aza tsy misy afa-tsy za. Dia misy feo iray naningana amin'ny teny mazava be fotsiny indray hoe finjeo aho miaro a. Dia mitaraina be ilay izy. So dia mba reraka kosa ry ty lahy. Reraka ahoana dokotera? Ka inona ny amorona ny sain'lahy n'izany zavatra rehetra izany tapika eo raha tsy hoe reraka lahy ny dika? Dia ny saiko izany aminao no mamorona. Ka inona ary ny eritreretin'ny lahy e? Sa misy lolo izany ao amin'ny tranon'ny lahy io sa matotoa? Tsy fantatro ka. Firy taona ny petrahan'ny lahy tao nefa. Tsika koa hain'ny lahy fa zavatra tena mbola isan'ny sarotra amintsika ny mino fisiany izany. Indrindra moa raha za manokana. Lahy aloha ny tsy haiko e. Eny, tsy mbola nahatsapa hoe nisy an'izany aloha tao hatramin'ny petrahako tao. Tsy haiko hoe saiko ve ny korotana sa reraka lahy fa makaina tsara fotsiny e. Lehilahy miasa aty amin'ny hopitaly isan'andro angamba dia lasa izany ny zavatra voavolavolan'ny sain'lahy rehefa reraka. Dia tsy fantatro intsony re dokotera. Izany lesy ny tena marina. Ndry izay le zanako tontolo ny hitako ery izy misangy amiko ato an-trano ato rehefa eto am-pisakafoanana hariva tahaka izao. Mila tsy ho teloko hatramin'ny varoaniko mihitsy marina. Za angamba andeha ho any ambanivohitra ka ohatra ny tena malahelo mafy any narovana eto foana raha hijanona eto. Makarary ny haiko loatra miditra ato an-trano ato satria dia izy foana ny ato an-tsaiko ato. Ataoko ahoana moa ny tsy ahatsiaro azy e. Faly ato an-trano tena vao maisa mampirongatra ny alahelo. Tapaka ny hevitra ranga fa sainy ataoko aleo aloha aho any amin'ny hopitaly rapitso maraina fa mba efa voaniko ihany ilay vola nananan'izy ireo anahy dia ateriko aloha reto. Vitsy izay dia andeha tety an'ireo trano fanasako lamba ireo any tolakandro izay aho vao mandeha. Ary aleo aloha tonga dia andamindamina entana dia n'izao ka. Dia tsy maintsy miantsona any an-tanàna koa rapitso maraina hiteny amin'izy ireo hoe ho avy any. Raha zao mantsy ny voaka any efa tena alina izao ka mino aho fa tsy ahita taxi fonina intsony sady ny tena koa moa vehivavy raha teo dia matahotra ihany fa ny tany efa tsy milamina intsony. Ny andro efa tena alina.
mipetra tsara vola fa aza de mila vanina eo a mba reraka ane za io Le rangaty koa ohatry ny misy adalàna. Manofo miteny sady ve nefa voaingakaingana teo ny natory. Mba lalina koa ka sa tena reraka marina nga. vola ho a mba mipetra tsara ho a ianao fa tsy atoriana mihitsy. Tena manofo ty fa tsy edikevitra tsony. Ary aleo amin'izay koa aloha hamonjy fandriana fa efa tena alina ihany ny andro ka. Zay vao vita daholo izay kenikenina rehetra. Ory vola Ohatray. Fa le rangaty ve lasa daly? Marina raha tsy taitra be ny olona. Inona zao mampitabatabana tampoka eo? mbola za ihany indray no anontanianao hoe inona. Tsy efa nitenanao foana nga teo hoe mba mipetra tsara fa mba reraka ka mba tia toro milamina. Hay ve mbola nofon'le rangaty ihany. Ianao nefa ataony nofonao mirediredy eo ko za mipetraka tsara ty indray ny teniteneninao. Mba ny anarako ary ny voatononao teo fa tsy anaram-behivavy afatany a. Raha izany nanao ratsy de tena vakiana fotsiny. Mbola any aninao ihany nefa voatery tsy maintsy niarina mihitsy amin'ny sangisanginao. Mba reraka aneo a za averiko ihany. Mba manaraka ianao misangy fa tsy andro any aloha. Nanofo ianao rerive a. De miverena matory fa tsy nisy nanelingelina ny torimasonao zany teo. Tananao zao no enko mikidikidiky sy manafo safo anahy eo ka zaho anandray no lazainao fa manofo. Le rangaty nga mba misy adalàna ka mba marina. La zao fa za indray no misy adalàna sady amin'io ny tananareo mikidikidiky eo mangatsika salan'ireny olona maty reny. Miverena anao matory fa makamy be ka. Olona mipetraka tsara ty lazaina fa maninona eo. Ko raha tsy ianao ary lizy teo de iza. Asa. Za koa za mba hivazivazina ary vola ka. De mbola inona foana zany mampilonjolonjy aminao amiko vao maraina eo? Sa mbola le zavatra nilanao vaniny ana tamin'ny alina iny ihany? Za indray zany nila vaniny taminao tamin'ireny. Ka tsy haiko hoe ho teneniko anao impiry hoe tsy nanao an'izany afa ianao no nanofo de mbola za ihany ny ianao. Fa zavy raha matoty de tsy hay anavaka ny nofo sy ny tena izy a. So heverinao fa zazakely ary za ty. Iza ny malala? Herve ange ty Olona tsy nisy nikitika anao zao ary teo terenao fotsiny hoe nikitika anao. Za azy iny ianao niarina tampika iny vao hiakatra teny am-pandriana fa zay vao vita ny zavatra rehetra nataoko ka taiza izay fotoana nisangiako anao teo. Zany ianao angamba no efa diso hoentin'ny niarerahanao loatra any de nanofo aza lazainao ohatry reny tena izy reny. Tsy nanofo zany ho azy za. De iza ary zany nikitika anao lazainao teo Tsy haiko. Sa efa lasa misy matotoko ato an-trano nanomboka oviana ha? Fa tena tsy anao marina ve? Dokotera Herve averiko aminao impiry ary zany vao hifantsika ao anaty lohanao soekenao. Ka tena tsy mazava ane zany vola Tena maizina tanteraka mihitsy. Le te anomboka indray ianao a? Maninona ka? Aleo aloha andeha hiasa ka. Ho tara eto koa raha mbola lozako hifanditra aminao eto. De tandremindray koa rehefa any lazaina fa mbola za indray rehefa sendra manofy ihany a. Mandroso. Manahoana dokotera? Atao hoe nampiantso hony ianao? Ay ve miaro Mandroso de mipetrapetra. Ka mihainanao ary ary tsy de salama nga izy zany sa? Misy zavatra mampiasa kely ny saiko fotsiny lesy a. Ay. Tena mahagaga anahy moa zany. De zay ny antony netsoky kely an'lahy fa misy zavatra ho resahako kely amin'lahy. Ka mihainanao ary aho Tsy haiko ty fa rehefa mba matory iny amin'ny alina de misy tanana manafosafo sy mikitika ny tarehako ahoana koa zany? Za mieritreritra mihitsy hoe vola le izy nefa izy de mandasa manizingizina be fa tsy izy no manao an'izany. Hafahafa izany Ka zay ny an'ilay mampiasa ny saiko Tsy haiko hoe i vola koa ve ny te sangy amiko sa hoe tena tsy izy marina. Ka raha te hisangy anao ve moa izy? Inona ny andavany an'izany nefa? De izy ary ao an-trano tsy misy afa-tsy izay mivady. Sady tsoroko koa aloha fa rehefa le niarina tapoka za de tsy teo akaiko akory izy fa teny amin'ny sisiny fandriana tandrifo ny fatoriany. Tsy naheno hoe olona nikisaka akory nefa rehefa le nikidika iny izy ka niarina
Niteny amantsy izy fa izy ary mbola tsy teo ampandriana akory tamin'ny fotoana nitenitenenako azy mba hipetraka tsara. Fa henony teny koa zany ianao. Ka lazainy fa hoe nanonofy ny tena zany hoe zaho hony e. Zay ny anizingizina foana hoe nanonofy a. Tena hafandray zany dokotera. Nefa soa mba izy ihany koa se. Efa vonona ve ny tanato? Efa vonona reto ka. Reto daholo izy ireo fa miaro mibaikonao fotsiny sisa dia aterina. Ay, tsara zany. Dia ahoana marina ho a? Vola be ohatran'ilay fanombohana teo zany izy reto sa hoe... Jes, ary professeur reny aneo aly tia ny tompony vola e. Tsika aza afaka be mihitsy tafiaraka miasa amin'izy iny. Tena mahafabo mihitsy kosa aloha e. Tsy hitany akory le vola azo tamin'le fandefasantsika entana taloha fa verezany lavitra mihitsy. Ny anjarantsika fotsiny dia ny mandefa foana isaky ny tady izy. Dia tsy ho tapaka mihitsy io. Efa niteny mantsy professeur fa rehefa tsy mahavita sy tsy maharaka izay dia daviny dia avy dia tapahany ny fiarah-miasa fa mila entana maika izy matoa manafatra. Fa izakolo ty zany a. Nga moa tsy nidila ny varavarana tao. Toa misy olona tao mandehandeha any ivelany an'izany. Efa nidiko ka. Sa koa aza nge mba tena gaga hoe izy zany. So nisy nahita kosa amin'andehana ny latato e. Tsisy olona tokony nahita an'ity lakavo fanamboarantsika entan'ity any ato amin'ny hopitaly e. Tsy nisy nahita zany ka. Za aza nge efa nitandrina tsara ohatran'ny mahazatra ary efa nijerijery tsara manodidina mihitsy taloha nidirako ny varavarana tao ambony tao e. Sady na nisy olona tafiditra koa aza ao ambony ao tsy tokony hatsikaritra ny fisin'ity mihitsy a. Dia iza ny teny efa zany a. Ary soa aloha dia hojerena any e. Dray mitandrema ihany a. Mbola tsy hay zany na iza na iza. Sady olona hitady fahafatesana koa angambaka mitonantonana aty ka. Ino fa ohatra ny hoe manalavitra zany indray le famindran'olona teo. Lasa nivoaka indray zany. Ny rasolo ty sady arahana moramora ihany hitazana anazy a. Dia aleo aloha sady etiko ihany ty vitako eto ty fa tsy hay izay zavatra miandry antsika ao a. Oly ty. Ahoana? To tsy nisy namovaravarana koa nefa ohatra ny tsy entsolo le nandehandeha teo. Ento koa. Dia lasa izy. Zany hoe mbola ato anatiny zany. Dia nakaiza nefa. Tsy nisy hoe ny fanena tamintsika akory teo raha hoe niverinako. Eno a. Eto koa nefa tsy misy hoe azo izitriana ka hoe so ny afina fa avy dia rindrina sotrany malalaka be fotsiny. Tsy mba ohatran'ny ao anatinatiny ao hoe misy zavatra mipetrapetraka. Fa ahoana koa le ty zany a. Dia tena tsy haiko indray ka. Andao hiverina dia ambamboarina anao fa efa tokony handeha hanatitra an'ireo amin'izay lahy e. Oay. Fa iza indray ty zany a. Tsy haiko e. Dia ahoana voaina ve? Ka olona efa mandondona ao vely ty tsy ho voaina. Fa mitandrina tsara fotsiny tsika sy alahy. Elahy mamono varavarana dia za tonga dia mamely. Mitady izy ahita mantsy ny fera raha izao. Sady olona efa mitady fahafatesana koa zany le tya. Tena dodina mihitsy izy zany fa olo tya. Nitsaikotsaiko moramora dia tonga dia voainy latampoka ny varavarana avy eo dia za avy hatrany tonga dia amely an'ity vity. Ahoale. Isa. Roa. Tena matoko. Fa aiza. Vita daholo reto ny entana. Efa voateny daholo kory zareo fanasako lamba fa andidina any ambanivohitra ka tsara raha mitady mpanasa lamba vavohatra zareo. Aleo indray alohan'ny anorom-ponenana vaovao e. Tao tsy ho vita maharitra intsony le eto e. Ndry dia andao an'ity tranonana lehibe azako ny zanako ty asany. Eny e. Tsy vitako mihitsy ilay mijanona rery ato fa aleo azy izay. Hevitra tapaka izay ka andeha izay natao e. Eto tsy misy ninonninona. Tsy misy afa-tsy ny alaheloko mitambesatra fatratra mamizaka amin'ny foko amina rovana. Betsaka loatra ny zavatra tsy arovako azy ato trano ato. Ary aleo andeha amin'izay fa sao taraiky ka otratra aleto vao tonga ny tanana any ka. Ary aleo ateriko atsy amin'ny tompotrano atsy ambadika amin'izay ny lakile dia mandeha.
Tsy mahatemy mihitsy dokotera hatramin'izao. Mbola any amin'ilay zavatra teo foana angambany saina. Marina na izy tokony mbola hijanona kely tany amin'ny birao an-tany aza tonga dia misisika nanaraka anatitra ny entana indray. Samy taitrako moa izay izy teo ka mbola samy tsy manakavaliny amin'ny zava-nisy teo. Nisy nandondona nefa toa tsy nahitana na dia alikaolina fotsiny aza. Manga fotsiny ilay efa hiany nandehandeha teo alohany. Sivoka. Fa ahoana marina re? Miaro. Ahoana dokotera? Tena sura vela fa tsisy nahita ny nandehanany natao. Efa hoe tena tsisy nahita. Dia ahoana iltireny zavatra teo reny? Ka na za koa aza mba miasa ny saiko mandinika azoko. So dia misy olona manao sangy ratsy amintsika sy lahy kosa re. Ary olona efa mahita n'iny toerana iny matoa efa samandondonany mihitsy. Dia hoy izany nefa ka. Dia efa naninona koa ny afina nefa nandondona. Nefa koa sady tsy nisy feo hoe entsika nitsoaka akory any nefa teo e. Eno a? Mbola nandondona azy izy iny nivoaiko tampika iny varavarana nefa dia tsy nisy nizaniza akory. Tena gaga mihitsy aza. Ary totonga sahady, ngatsy hoe amin'ny sivoralina indray ianao mirava androany? Reraka ary vola dia naleko aloha dia aloha. Efa nisy nasaiko nanolo-kely ny toerako ihany tao. Ay kosa. Dia makary any ianao zany koa. Za zao tena vao hikarakara mihitsy. Ie. Ary nga nahazo vola ianao no mitondra ny kitapo fitondranao vola iny? Ie, nahazo. Zany ve? Dia maninona elany tsy mba falifaly akory ka nefa mba nahazo vola be ndraika ay. Sivoka. Efa miteny anao fa reraka ho aza. Sady mbola betsaka koa no mampiasa ny saiko ry vola. Fa inona indray hono mampiasa saina ny dady ty e. Be dia be. Ka tantarao ihany sao mba misy azoko anampinanao any e. Inona no anampinao ana amin'izany e? Fa ianao aza hiko mbola nampitrotsaka. Andray kosa. Ay efa lasa misy ohatr'izany indray zany. Mbola tsy mila tabataba mihitsy ary vola zao a. Vao mainka makarary ny lohako eto ianao. Shi, mijanona koa rehefa tsy teny ary aleoko mandeha manao ny sakafo ka. Torokely mihitsy aloha fa rehefa vita mihitsy ny sakafo fofo azy a. Aza manafa tsy elingeleniko mihitsy koa e. Ary meo aty ty kitapo ty anisako ny vola rehefa tsy zaran'izay mahazo anahy ihany ianao e. Dia tazomy rero eto milevina koa izay mampiasa ny sainao fa tsy hitako izany izay mahampivady. Zany herivera nahitana teny feritsono le niaraka tamiko teo. Le nanontany kely fotsiny izy dia izay. Tsy nisoka-bava intsony raha tsy efa nifampiresaka tamin'ny profesora teo ampanomezana ny lentana indray rehefa dia niverina izay dia tsy niteny ninona intsony indray. Tena niasa saina tamin'ilay zavatra nitranga iny izy. Eny e, na za koa aza fa mba tena zendana taminy fotsiny afa atao tsy napoziko. Fa ahoana marina ry zavatra ireny. Tsy dia ntsony kosa aloha zahay hoe arirana ny anton'izany. Olona roa be zao ve izay niarana enso nahita teo dia avy eo hoe tsy nisy ninona akory fa tsy mba hoe za rery na izy rery. Reraka mihitsy koa ny saiko ka. Aleo mamonjy fandriana matory amin'izay fa izay azo atao trano ato indray koa aza mbola tsera izay zava-nisy firy andro ny sesy izay. Sivoka. Njany aro tena mba efa zava-misy ainana kosa raha nga zany fa tsy za zany ny reraka dia ny saiko ny mamorona araka ny tenin'ny dokotera. Aiza ve dia isan'andro zao dia isy an'ilay feo miantsoantso indray zany avy eo. Oale ty fa iza indray kosa mandehandeha ao amin'ny salon izany. Fa angamba nisy ohatr'izany hatramin'izay ka. Tsy mbola nahelo olona nandehandeha tao izany izay firy andro ny ainako an'izao zavatra izao izay. Dia ho iza izany e. Misy olona tafiditra ato an-trano. Dia olona ninona n'izao za dia misy tsy atahotra manao henoko mihitsy mandeha ao. Sao dia sanatrika ohatran'ilay tamin'ny atoandro indray azy izany e. Teatra ty an-trano ve?
Dia ahoana? Ho jery ianao sa nefa tena ohatrany lasa matahotra ka? Marina e! Tena aleo rangahy misalobo natao anaty lamba ato fa efa dia mpandriana ihany. Tena ohatrany lasa tsy milamina koa atao trano ato raha izany mantsy fa tsy za akory ny reraka. Zany indray le feo maningana amin'ilay marobe. Fonjeo are dokotera. Fonjeo. Tena matahotra ka? Roviana indray zany vao anginy eo. Fonjeo dokotera. Teo jerenao fotsiny afe. Vatany tohatra itondria lary miaro. Leo be an'izao rangahy, leo be ao a. Efa ao tsara vera doko, afaka mampiasa saina? Sa tsy nisy dikana akory ny antony tsy nitenenana an'ilay izy tamiko izao? Ianao koa ve tia lavaniny vao maraina e? Zany foana ny rarainao aminahy io. Eshi, mbola tsy te hiteny fotsiny aho e. Zany lazaina fa te hilavaniny sady rarahiako inona koa moa e. Rehefa tsy te hiteny an'izay zavatra mampiasa sainanao any ianao de mijanona. Ka inona mbola irairainao aminahy zany eo ihany raha izany? Ka mba miandro fahatsapahan-tenanao amin'ny mampivady antsika rangahy tia. Hatramin'ny noviana indray lasa misy akanafinafinao ohatr'izany. Nefa vao eo mba mahay vavy ireo hoe rarahikinina. Tsy te hifanditra aminao e. Efa manana fizarako ny adi-tsaiko koa hoe any ivelany any fa tsy mody zano arirary ireo. Fa hatramin'ny noviana indray hono zany ianao no lasa tsy matoky-aka mavita miteny an'izany ka? Asa, ohatran'ilay hoe hatramin'ny noviana no lasa misy akanafinafina. Aza mila vaniny rery vola, tsisy an'izany. Iza moa mahalala e. Raha zao ataonao zao ohatrany tsy ampadio ny saiko aminao mihitsy a. Ka izay andeha tenenako hoe ianao aza mety mbola nampitrotraka andray e. Mbola tsy mitantara ninona aminao aza efa zavatra hafa ny eritreretinao. Oeto milevina no aho e. Ary tsanganao aizy ty ianao? Nga tsy sakafo moa tsika zao? Minana rereo fa inona tsony koa moa no tokony raisana latabatra ka? Ory vola! Ay! Fa maninona? Fanina be a. Avy aloha petra moramora. Mba eny ianao ka? Vola! Inona? Ary aleo amin'izay hitsangana fa efa afaka le faniny. Efa nijerenao koa de mino aho fa efa tsy maninona matoa falifaly tampoka ohatran'io ianao. Sady mety efa zavatra hafa indray zao ny saininao any fa tsy ny amiko intsony. Driko! Enoy aloha fa le zany jeren'ilay teo mihitsy anie no mahatonga nafaly io e. Ohatray? So de lasa dala ary ianao ty? Fa maninona? Olona fanontanina hafahafa mitady sosalama mizahanao teo de zany mafaly anao? Kandriany tsy mihainao na hatramin'ny farany mihitsy e. Ka inona e? Ianao hatramin'ny makamo, sa reratsaina marina? Hitako ndriny tena lasa kizitina be mihitsy tato ato a. Fa inona ny enerve? Zay tianao lazaina koa tonga de tenenina fa inona indray zao ny idiran'ny zabe kizitina amin'izany? Mitoejazy-ndry. Tena marina? Tsy mianiany aminahy ianao a? Eno a, mitoejazy-ndry. Andray zany hafaliako marina. Avy loka alain-kely dada. Avisako azy tena faly be mihitsy. Andray e. Izy vahiny kely amin'izay zany sika dada. Tena faly be a. Lasa telo tsika ny ato an-trano. Ie. Tantara no soratan'ny Mandry Aniainy, Olalaoviny Miora, Tomoina Caroline, Sylvia, Taina Nantenaina, Ary Naly, nandray feo bienvenue, Nana Totosa, Safy Tainjanahary.